Nandritra ny famerenana ny Matso mialohany enina amby roapolo Jona izao izay natao eto manoloana ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga ny maraina ny zoma fahatelo amby roapolo ny volana Jona enina amby folo sy roa arivo. Tonga nanao ny famerenana ihany koa ny sekoly sy ireo sampam-pihofanana ary ireo sampatra raha misy eto Mahajanga izay indray anjara amin'ny matso lehibe amin'ny fahazonany fahaleovan-tena aoriany ny filatrony ataon'ny mpitandro filaminana. Natao hitantsika androany zany fa natao eto amin'ny manoloana ny bureau commune ny famerenana farany ny Matso ny fankalazana ny fa fito amby dimapolo taona ny fimerenana fahaleovan-tena antsika sy ny fitsanganan'ny foronan'ny folo arda. Hitantsika teo fa efa nandray anjara ny mpianatra sy ireo fikabanana maro samihafa izay misy eto Mahajanga. Ny zavatra hitantsika teo dia navidika tokoa fandraisana anjaran'ny mpianatra le madinika indrindra. Ny tanjona moa zany araka ny fantatsika ny filamatry ny fankalazana ny fafito amby dimapolo taona ty dia hoe ny mamiko ny taniko ny fisandratany no fanampiko ka dia miaraka amin'izay teny filamatry izay no tanjona hotratrarina misy tia miara-metana ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana mba azahoana ny fampandrosoana eto amin'ny firenentsika ka dia mirary zany filaminana tanteraka izay ato amin'ny mpitandro filaminana ny filaminana tanteraka mandritsy zany fankalazana ny fetim-pirenena malagasy zany mba ilamina tsara ny vahoaka hifaly amin'izany fety zany satria ny fety dia atao hifaliana ary le mandresa taona no anaovantsika azy. Dia mirary soa misaotra anareo mpanao gazety koa nampitany vaovao rehetra fiasika ny zany fanomanana ny fetim-pirenentsika eto Mahajanga izany. Araka ny hitanareo moa zao dia ny mpitandro filaminana rehetra no mandray anjara amin'ity fa tsy hoe ny miaramila ihany koa fa ny rehetra no miara-misalaha amin'ny fankalazana sy fanamasahana zany fetim-pirenentsika zany mba dia mirary soa antsika rehetra. Araka izany dia etsika maro no atao eto Mahajanga iandrasana ny fetim-pirenena ankoatra ny Matso izay ho atao izay anisany anamarina ny fankalazana ny enina amby roapolo Jona. Tafiditra ao anatin'ny etsika ihany koa ny diaben'ny fahaleovan-tena izay atao rapisy sabotsy amin'ny enora maraina ianga avy eny amin'ny Vaovao eny amin'ny Boro ka hifarana eny amin'ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga.